Mametraka ny iainty manoloana ny hoavin'ny firenena no avin'ny Madagasikara ny fikambanana Rassemblement sans rivalité du tout na ny rarivato ity fikambanana ity izay nanambara fa eo am-pelatanan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny hoavin'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny fotoana izay nametrahan'ny solombavambahoaka ny fangatahana fanonganana ny filoham-pirenena. Mba hisian'ny fitoniana sy ny filamenana dia tsy azo idovirana ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC. Hoy Andriamatora Fanomezantsoa Roger Marie, filohan'ny fikambanana Rassemblement sans rivalité du tout na rarivato. Raha naneho ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena ny tenany. Manara-maso akaiky ny toetra raharaham-pirenena ary tsy nanafina ny ayainy tokoa ny fikambanana. Araka le voalaza teo hoe efa mbola ivelena ihany le teny teo hoe efa samy nametraka ny zavatra amin'ny lalàna ny bolotra ireo olona rehetrarehetra ireo na ny an-daniny na ny ankilany samy manana ny ao anatin'ny mieritreritra io dia ataoko hoe tsy dia misy hoe ndrarivato tsy afaka ny teny hoe zao ny vahaolana mety sy ny tsy mety fa aleo dia zava-misy amin'izao fotoana zao nahatra isika dia retasika eo zay vokany fa minimina vokany ny rarivato dia fa amin'ny lalan'izay hoe targetra efa voalaza teo reny hoe tsy maintsy ao anatin'ny firindrana ara-piarahana foana no ahafahana manangana drafitra fampandrosoana tena handresy tsara tanteraka any amin'ny fanjazekatena fampandrosoana ny rehetrarehetra. Nilaza ny fikambanana rarivato fa manan-karena ny faritra Morony Mania izay ny avian'ireo mpikambana kanefa sahalan'ny faritra maro eto Madagasikara dia ny motera fampandrosoana mihitsy no tsy maharaka. Raha toka io ny totosa hoy ny fikambanana dia androso ny firenena amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ireo hoptarika sy avaram-pianarana ao aminy. Nikarakara valandresaka ho ampanao gazety ny fikambanana rarivato hampahafantarana ny fankalazana ny 5 taona nisiny. Izy ny lanonana entina namariana izany izay ho totosaina ny 1 Jolay ho avy izao eny amin'ny espace vahiny na Etsimahazo.